Notanterahana androany zoma tao amin'ny fitsarana avo ny tatitra ampahibemaso momba ny fitantanana sy fandaniana ny vola-panjakana. Anisan'ireo sampandraharaha-panjakana nanaovana tatitra ny fomba fitantanana vola ao amin'ny Sampana mandrindra ny teknolojian'ny fifandraisana na ny araka. Voalaza nandritra ny tatitra momba ny fanaraha-maso natao tamin'ny araka ny taona 1912 ka hatramin'ny 2012 fa maro ireo tsy fanarahan-dalana tsikaritra teo anivon'ity sampandraharaha-panjakana ity. Anisan'izany ohatra ny fizakan'ny ampahany amin'ny fandaniam-bola ho fampandehanana ny raraha eo anivon'ny ministera misahana ny postra sy ny ahitao araka mirindra na ny MPTTN nandritra ny taona 2012 ka hatramin'ny 2012. Mitentiny eo amin'ny 700 sy 1,000 tapitrisa ariary isan-taona eo izany hoy ny ambaratonga mpitsarana momba ny kaonty tamin'ny tatitra nataondreo mpitsara mpikambana. Nanambara ihany koa ity ambaratonga mpitsarana momba ny kaonty ity fa raha mihoatra ny 1,000 ny isan'ireo orinasa misehatra eo amin'ny teknolojia sy ny ahikajy mirindra dia ny 730 isanjato amin'izy ireo fotsiny no nanao fanambarana eny anivon'ny araka ny momba ny volamiditra tamin'izy ireo sy ny arikarena azony. Eo ihany koa ny ambaratonga mpitsarana momba ny kaonty ny fikortanana sy tsy firindrana eo amin'ivon'ny fitantanana ny vola eo anivon'ity sampandraharaha-panjakana ity ka nahitana tsena noforonina nefa tsy nisy akory na marché fictif. Ny fifantsahana tombontsoa manokana na conflit d'intérêt ary tsy fahatomombanana maro samihafa eo aminy koa. Anisan'ny noresahan'ny ambaratonga mpitsarana momba ny kaonty ihany koa ny vokatry ny fanaraha-maso ny fanarahan-dalàna mikasika ny fampidiram-bola, ny fitsinjarana ireo vola miditra tsy avy amin'ny hetra na recette non fiscale azo avy amin'ny arenakibon'ny tany, any amin'ireo vondrom-paritra hitsinjaram-pahefana ary ny fitanana an-tsoratra sy ny fitsinjarana tena izy an'izany vola miditra izany teo amin'ireo vondrom-paritra ireo. Eo ihany koa ny vokatry ny fanaraha-maso momba ny fanarahana na tsy ireo tolo-kevitry ny ambaratonga mpitsarana momba ny kaonty ary tamin'ireo fitsirihana nataony mikasika ny fitantanana mirindra sy iraisana momba ny mpiasa-panjakana na augure. Nidina an-dalambe teny Analakely androany maraina ny fikambanan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa anaitra ny manam-pahefana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara. Nizotra ary nilamina tsisy korotana ny FIHETSIKETSEHENA. Efa niantsona teny an-toerana nanomboka vao maraina ny tandro ny filaminana ary nifampiresaka tamin'ireo mpanao FIHETSIKETSEHENA. Isan'ny afatra tian'ireo mpanao FIHETSIKETSEHENA ampitaina ny mandritra izany fa miady ho an'ny politika ny kibo izy ireo. Nohon' izahay dia mitaraina amin'ny ray aman-dreninay filohan'ny repoblika ho hiatrana izy ireo. Tsy fandrombana velively no tian'izy ireo atongavana fa ny aneo kosa ny fijalian'izy ireo amin'ny fiainana andavanandro hoy ny nambaran'ny solon-tenan'ireo mpihetsiketsiky. Rehefa avy teo Analakely dia niakatra teny Ambozatovo ireo mpanao FIHETSIKETSEHENA teo no nifarana ny fidinana an-dalambe nataon'izy ireo. Isy ny vala iraisana ho an'ireo mpiompy any amin'ny tapany atsimon'i Madagasikara araka ny nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritra ny fikaonan-doha ho an'ny fampandrosoana ny fiompiana teny amin'ny CCI Vato androany zoma. Ny fanjakana no antoka ny tany, ny famidirana ny rano sy ny fandriam-pahalemana any an-toerana araka ny nambarany. Anisan'ny olana iray naboraka ireo mpiompy nandritra ity fikaonan-doha ity moa tsy fampiany ivelarantany ompian'izy ireo ka nitondrany ny filoha izao fanapahan-kevitra izao. Mba hiarovana ireo tantsaha amin'ny tsy fandriam-pahalemana ihany koa dia nanamafy izy fa vahaolana iray adina amin'izany ny fametrahana ny kavinomby elektronika. Kavinomby miisa 5 araka izany no zaraina ny Orombe, Anosy, Androy ary Atsimandrefana ho hiatrany ny nambarany.